ary raha miaino ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy dia ho tanterahan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindram-po izay nianianany tamin'ny razanao. Deutéronomie 7:1-20. resaka indray isika mahakasika ny toromarika ho an'ny fianakaviana tsirairay avy manoloana ny didy amin'Andriamanitra. Ka ny lohahevitra izay efa nijerentsika tamin'ny lasa dia ny hoe tokony hisy fitaoam-bavaka isan'andro ao anatin'ny tokantrano maraina sy hariva mba ahafahana mangataka ny herin'Andriamanitra ho an'ny isam-batan'olona eo anivon'ny tokantrano. Noho ny antony maro samihafa dia tsy dia tia manome toromarika ara-pivavahana ho an'ny zanany ray aman-dreny. Asa nga ny antony mahatonga an'izany. Fa matetika dia avela ho amin'ireo tompona andraikitra any am-piangonana na any am-pianarana izany resaka fivavahana izany, fa ny ray aman-dreny izany dia tsy dia tena miditra lalina loatra amin'io, kanefa fahadosoana goavana izany. Ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaizana ara-panahy ny ankonana sy ny zanany dia tsy iza fa ny ray aman-dreny. Ary matetika dia tsy mahatanteraka ny adidy ny ara-pivavahana ho an'ny zanany ny ray aman-dreny. Mandidy ny vahoaka ny anefa Andriamanitra mba hitaizany zanany amin'ny famaizana sy ny fananarany tompo. Ahoana ny amparan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny obolana 2:20. Zaro amin'ny lalana tokony aleany ny zaza, fa na lehibe azy izy dia tsy ala amin'izany. Inona ny fahazarana voalohany tokony homena ny ankizy? Ny fahazarana mivavaka, ny fahazarana mikohoka eo anatrehan'Andriamanitra. Matetika matanjaka sy mafy be isika eo amin'ny hoe fampirisiana ny ankizy hianatra, hitady ireo tombontsoa arak'izao tontolo izao, fa lefileferina kely ireo tombontsoa izay tokony ho raisina eo amin'ny ara-panahy. Aoka ho lohalarana eo amin'ny fanabeazana ny ankizy amin'ny momba an'Andriamanitra sy ny fivavahana ny ray aman-dreny. Ary io no tokony atao lara-pahamiaina ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy ny zavatra rehetra. Inona le fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana? Zavatra ara-panahy kay izao. Efa nambarantsika tamin'ny lasa fa maraina sy hariva dia tokony hisy fotoam-pivavahana ao tokantrano. Aoka ho tsotra, aoka ny mety toromarika mahitsy sy mazava ho an'ny ankizy ny ray aman-dreny. Ary adidin'ny ray aman-dreny ny manisy fefy manodidina ny zanany, manoloana ireo faharatsiana sy zava-doza, asa ratsy ny satana izay mirangorango, izay mandrapaka ny ankizy sy ny zanantsika isan'andro. Ka izao amin'ny alalan'ny fitaoam-bavaka maraina sy hariva ao tokantrano dia manisy fefy ho fiarovana ny zanakitsika isika. Ao amin'ny tokantrano no fiangonana voalohany izay ianaran'ny ankizy mivavaka. Mahafinaritra ny mahita ny ankizy le hira voalohany ara-pivavahana ampianarintsika ny ankizy rehefa manomboka amin'ny teny izy le hoe tia zaza ny Jesosy, Jésus aime les petits enfants. Zava-dehibe zany, mety hoe fahazarana zany fa mamboly toetra tsara ao amin'ireny zanantsika ireny, ny fampianarana azy ho tia vavaka. Tompona andraikitra voalohany amin'ny ara-panahiny ankizy zany dia tsy iza fa ny ray aman-dreny. Aoka homem-boninahitra Andriamanitra amin'ny fanatitra maraina sy hariva ataon'ny fianakaviana. Misy any tokantrano misy dia manana fahazarana tsara mandrotsaka fanatitra. Vola moa zany, isaka manao fitaoam-pivavahana ao an-trano zareo dia manao fanatitra ho an'ny ankizy. Ary ny fanatitra angoniny isan'andro iny no entiny any am-piangonana rehefa tonga ny fotoana fandrotsahana fanatitra any am-piangonana. Tena tsara dia tsara izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie 4:9-7 manao hoe ampianaro tsara ny zanakao zany ary resao aminy, na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha ny an-dalana, na mandro, na mifo. Inona moa no tiany ho resana? Ataovi-drindra angilo mihitsy ny fampianarana ara-panahy ho an'ny zanantsika. Ary manatona an'Andriamanitra amin'ny fanetretena, amin'ny fofeny fitiavana, amin'ny fahatsapana fa afaka mandresy ny fakapanahy rehetra ny ankizy, ny zanantsika ny tanora rehefa tia vavaka ao an-tokantrano. Aza vela handalo fotsiny ao an-tokantranontsika ny anjelin'ny lanitra, ny fitahin'Andriamanitra fahasao onina ao, hitoetra ao amin'ny alalan'ny vavaka maraina sy hariva. Satria lohahevitra androany dia manao hoe fotoana mitondra vokatra sarobidy ny vavaka isan'andro. Tanterahintsika izany eo ambany fahasoavan'ny Tompo hivavaka isika. Saotranao izay tombo tsara satria manamafy indray
ny lesona mampianatra anay ny amin'ny fitiavam-bavaka ao an-tokantrano. Ampio izay ray aman-dreny mba tsy hanao tsirambina io fotoam-bavaka maraina sy hariva io, mba ho toetra tsara ho an'ny zanakay sy ny ankonanay, ary mba hoery hoentina manatanteraka ny adidy isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.